tahaka moa zany amin'ny fitsarana manokana miady amin'ny kolikoly azy zany dia manana ny mampiavaka azy raha mihoatra amin'ny fitsarana adiriko atsotra. Raisiko voalohany ny mampiavaka azy amin'ny ara-drafitra. Ny paky dia manana ny fitsarana ambaratonga voalohany, fitsarana ambaratonga faharoa. Izy zany dia mahefa mitsara momba ny kolikoly sy ny tovy aminy sy ny fandokandalana momba ny ara-toekarena sy ara-bola. Ka ankoatran'io ny paky ihany koa dia misandrahaka amin'ny faritany ray manontolo ny fahefany. Ka raisiko ny ohatra ny fitsarana paky eto Antananarivo dia ny paky ambaratonga voalohany sy ny paky ambaratonga faharoa dia mahasana ny rafi-pitsarana faritany Antananarivo. Raha manana ny ministera fitsarana izy mpiay azy izay itovizany amin'ny fitsarana tsotra dia mbola misy ihany koa ny atao hoe direction de coordination nationale sy ny comité de suivi et évaluation. Farany amin'ny lafiny ara-bola ny paky dia manana fahaleovan-tena amin'ny fitantanam-bola amin'ny fampandehanan-draharaha atao amin'ny paky. Hita atao amin'ny paky ny atao hoe chambre de saisie de confiscation. Raha raha-paikady moa zany dia tena mampiavaka ny paky izy io satria ny fitsarana tsotra tsy ahitana anazy io. Io chambre de saisie de confiscation io zany no fitsarana izay mitsara ny fanageazana na ny fitazomana ny fananan'ny olona, io fananana io izay azo avy amin'ny fandokandalana. Tena mampiavaka ny paky ihany koa ny atao hoe confiscation avant jugement. Ny confiscation en jugement dia raisy ny fanjakana ho azy manontolo ilay fananana izay nibiazana tany amin'ny voalohany na dia mbola tsisy ara didim-pitsarana manameloka ilay olona. Izy io tsy hoe manisakisaka zon'olombelona na koa hoe fanaovana herisetra na botolo fotsiny, fa misy fepetrapetraky lalàna mba ahafahana manao an'io confiscation avant jugement io. Ohatra fotsiny voalaza lalàna raha ohatra ka maty ilay olona, raha ohatra ihany koa ka nitsoaka ilay olona na tena tsy hita mihitsy nefa ny antota taratasy milaza fa io fananana izay nibiazana tamin'ny voalohany io dia fantatra fa azo avy amin'ny fandokandalana. Mampiavaka dia mampiavaka ny paky ihany koa moa zany ny fifandraisan'ny fampanohavan'ny paky sy ny lehibe, tsy iza moa zany fa ny ministera fitsarana. Ka arak'izany io mampiavaka azy io dia tsisy antony hoe super magistrat ny aty amin'ny paky na ny parquet ny paky, fa saingy kosa natao io fepetra izay mampiavaka ny paky io mba hampahomby miady atao amin'ny kolikoly.